anaran'i Jesosy. Alleloia. Ndao tsika hitsangana dia hisaotra an'Andriamanitra. Hisaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fitiavany, ny amin'ny famindrapony, ny amin'ny tantanany atsika tsirairay avy. Ho tonga soamantsara eto amin'ity toerana hafa ity indray. Mino fa tsy miova arak'izay ny etaetanao. Mety mbola mahery ary, mety mbola mitombo ny etaetanao. Iray sy iombona amin'Andriamanitra. Satria nomeny zany fahafahany zany, nomeny ny fotoana, nomeny ny aina, nomeny ny tanjaka, mbola etsika eto. Asanato ny tananao dia hisaory Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao indray zay eto amin'ity toerana ity, makasitraka feno, ny amin'ny fitiavanao tsy miova. Ianao ilay tia anay, dia tia anay mandrakizay. Ianao ilay Andriamanitra manana ny fihevitra, manana ny planina, manana ny teny, manana ny zavatra rehetra, dia ianao ilay Andriamanitra velona mandrakizay, ilay Andriamanitra tsy toa, ilay tompon'ny aina, tompon'ny hery, tompon'ny fahefana, maso mandidy amin'ny fiandriananao. Makasitraka anao zay, ary manandratra anao eto amin'ity toerana ity indray. Anao ny dera, anao ny haja, anao ny voninahitra. Makasitraka indrindra ny amin'ny tsirairay avy, ny amin'ny fahavelomana, ny amin'ny fitahiana, ny amin'ny fiarovana, ny amin'ny famindrapo, ny amin'ny zavatra rehetra. Mety tsy araky ny fisainanay, fa rehefa mibanjina anao zay, hoy ianao hoe mibanjina anao ilay tompon'ny finoana sy manefy zany, dia ianao no herinay sy tanjakay. Makasitraka indrindra Andriamanitra satria ianao no mbola manaiky ny atononay, ianao no mbola manaiky atsoinay, ary ianao no mbola manaiky manambara ny teninao ary ny sitraponao. Tompo, misaotra, makasitraka indrindra ny amin'ny fotoana androany, mbola ahafahanay manantona anao. Hoy ianao hoe amin'ny toerana iray izay ampatsiahivina ny anaranao, dia eo no anatonanao sy hitahinao. Hitahinao tsirairay avy, ahafahanay indray mijoro, ahafahanay indray mihevitra, ahafahanay indray manokatra ny momba anay rehetra, mba ho ilay anjaka anao. Ninona Tompo tsy araka ny sitraponao dia aoka ho levona, aoka hiesotro zany, satria ianao sy ny voninahitra mifamirapiratanao afaka anaisotra izay mety endrika aizina rehetra. Ary ianao no anjaka sy andidy eto amin'izao toerana izao eo anivon'ny tsirairay. Anjaranay kosa Tompo, misaotra ny amin'ny fanahinao masina. Mbola ahafahanay ihany koa manolotra ny momba anay rehetra, indrindra manokatra ny fonay, mba ho ilay anjaka anao, mba ho ilay tanolonaka aniriany teninao, mba hisy votsara, mba ho rakitra tsara aty anatinay, ahafahanay mijoro, ahafahanay mandeha, ahafahanay miaina, ahafahanay mitandrina ny fiainanay, mba ho amin'ilay ankasitranao. Tantano ny tsirairay avy Tompo androany, tantano eo amin'ny fanatrehanao, tantano amin'ilay fombanao, tantano amin'ilay planina efa voaomanao anao satria, voaomanao aminao satria ianao ilay mahita ny farana hatramin'ny voalohany. Raha eo, mila anao zay, ary misaotra ny amin'ny famonjena izay efa voaomanao aminao, amin'ilay mandrakizay efa homaninao anay tsirairay avy. Androany indray Tompo te, hisokatra ny ato anatinay, hisokatra ny masom-panahinay satria tsy tianao ifandray aminao amin'ny ara-nofo zahay. Na hibaiko anay ny nofonay, fa tianao zahay hevitra ny zavatra avy any ambony, andeha amin'ny ara-panamba tsy ahatateraky ny filany nofo, fa tia izany tokoa ny sitraka ao. Androany ary Tompo te, aoka anapaka, aoka ho feno ny fanahinao ny tsirairay avy, mba ahafahanay manakatra, mba ahafahanay mahatakatra ihany koa izay rehetra ambaranao. Tsy ho amin'ny fandrenesan'ny sofina ho jobo zay, fa amin'ny fahitana mihoatra noho ny amin'izay ny ainana no ahitana indray anao androany. Dia makasitraka indrindra Tompo, raiso ny toeranao, anjakao ny fonay tsirairay avy, ary mesara mahery fanahy masina, anananay fifantohana tanteraka, tsy hibanjinanay afa-tsy ianao, tsy handrenesanay afa-tsy ny teninao, ary tsy hisokafanay afa-tsy ny amin'izay momba anao rehetra. Ianao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, mendrika ny asandratra sy ho teraina mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teraka mafy besika ho an'i Jesosy. Alleluia.
eo am-pitsanganana ihany eo amin'ny salamy fahadimy. Salamy fahadimy manomboka amin'ny 17 hatramin'ny 20. 17 ka hatramin'ny 20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao kosa noho ny haben'ny famindraponao dia hiditra ao an-tranonao. Iankoho ka manatrika ny lampanao masina amin'ny fahatahorana anao aho. Jehova, tario amin'ny fahamarinanao noho ny amin'ny mpampahory aho. Ataovy maro ny eo an'lokon'ny lalanao. Fa tsy misy azo itikina ny alokon'ny vavany. Ny ao anatiny dia tena faharatsiana. Fatsana misokatra ny tendany, mandambolambo ny lelany izy. Eloha izy Andriamanitra, aoka ho lavo ny sainy ataony izy. Roa izy noho ny haben'ny fahotanty satria efa niodina taminao. Dia faly izay rehetra mialoka aminao. Ioby mandrakariva izy ko miarova azy ianao. Ka dia ho ravoravo aminao izay tia ny anaranao. Fa ianao Jehova mitany marina. Fankasitrahana no ataonao manodidina azy toy ny ampinga lehibe. Amen. Zany salamo zany no oentinay. Anomezanay voninahitra sy mbola namafisanay fa tsisy afa-tsy ianao ilay Andriamanitra tokana. Ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Ilay Andriamanitra velona mandrakizay. Tsisy afa-tsy ianao no afaka iantorahanay ary iankinanay. Androany tompo dia mangetahitanao zay. Mila anao zay. Enao no ilainay. Avokosoa vavanay ianao ary. Ho an'izay mangetaheta marina dia eo ianao. Eo ianao sy ny fanatrehanao amin'izay. Voahomana ho anay androany satria matoa nomenao ny fotoana androany. Dia misy ny tsara voahomana ho anay tsiraray avy. Satria Andriamanitra tsara sy mpanao ny tsara ianao. Misandrataray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Io manaikohaka eo anatrehan'Andriamanitra isika. Halleluja. Ndao mba ifampizara fifaliana eo amin'ny akaikinao dia arabao izy hoe tahiny Jesosy ianao hoe. Teneno izy hoe tsara foana Jesosy hoe na ahoana dia tsara foana Jesosy. Amen. Amen. Daorantsika hisaotra an'i Jesosy sandrato ny tananao ny amin'ity fotoana androany. Mankasitraka be dia be Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay. Misaotra ny amin'ny fitondranao. Misaotra betsaka Jesosy fa na dia hoe tsy afaka tany amin'ny toerana hafa ary Jesosy dia omenao toerana foana izay afaka hiaonanay aminao Jesosy. Misaotra fa tsara foana ianao Jesosy. Tsy miova ianao omaly sy ary mihaona mandrakizay. Tena mety be aminay miaraka aminao Jesosy. Sambatra loatra izay Jesosy isan'izay nofidianao, isan'izay nantsonao Jesosy hanompo anao. Mankasitraka be dia be Jesosy malala. Misaotra Dada malala. Miendrika ianao. Androany te hirana izany satria ny fahatsaranao Jesosy. Tsy lany ritra ny fiainanay. Vao mifoha maraina izay Jesosy dia tsapanay hoe tsy noho ny herinay, tsy noho ny tanjakay izany Jesosy. Tsy izay nay nanaitra ny tenanay fa mbola ianao tonga nay mbola tafifoha maraina afaka mamakivaky ny tontolo andro sy ny fiainanay rehetra andavanandro Jesosy. Dia izany no irahanay ny fahatsaranao androany Jesosy. Mankasitraka Tompo. Halleluja. Tikanao Tompo, tsy mba mafoy ny famindrapona. Ny tananao mihazona ny fiainako. Ny maraina vao mifoha mandrapatoriko Jesosy hoiraiky ny hatsaranao. Fatsikaraka merina zao. Tikanao Tompo, tsy mba mafoy ny famindrapona. Ny tananao mihazona ny fiainako. Ny maraina vao mifoha mandrapatoriko
mampatoriko Jesosy io iraiky ny atsarana sandrataonandratanitsika Jesosy natoky anao teo amin'ny fiainako nasehonao ay fa tsara loatra ianao isakiny miaina Jesosy io iraiky ny atsarana Akaikaindridrana io fony anao Jesosy anao no raiko sisakaizako Jesosy io iraiky ny atsarana lazao hoe natoky anao teo amin'ny fiainako Jesosy natoky anao teo amin'ny fiainako Asandra tomafy amin'ny feonao na zao natoky anao teo amin'ny fiainanay Jesosy natoky anao teo amin'ny fiainako nasenao ay fa tsara loatra ianao isakiny miainao Jesosy nasenao anay fa tsara loatra ianao isakiny miainao Jesosy io iraiky ny atsaranao Jesosy io iraiky ny atsaranao Jesosy io iraiky ny atsaranao marina loatrany Jesosy misaotra betsaka fa tena natoky foana ianao natao amin'ny tsy fahamendrehana ry zay Jesosy tianao foana Jesosy ianao le manana fitiavana tsy nono hoe satria mety aminao zay fa na dia tsy mendrika ary zay Jesosy dia mbola nitiavinao satria tianao loatra zay Jesosy androany koa zay Jesosy tena tia hilaza fa matoky ianao
mankasitraka Jesosy ho anao ny voninahitra mandrakizay Jesosy izay ny toy izao dia no fahasoavanao Jesosy mankasitraka Dada malala ho anao ny voninahitra mandrakizay. Alleluia. Sandrata Jesosy. Matombola toy izao aho dia ny fahasoavanao no ny ay sy ny tahiry ka mitaiza fanahy afoko anao tsy mba ho fihiniko zay rehetra mombay dia anao mpamonjiko. Matombola toy izao aho dia ny fahasoavanao ny ay sy ny tahiry ka mitaiza fanahy afoko anao tsy mba ho fihiniko zay rehetra mombay dia anao mpamonjy. Sanao tomafa fiotsika ho an'i Jesosy. Alleluia. Matombola toy izao aho dia ny fahasoavanao no ny ay sy ny tahiry ka nitaiza fanahy afoko anao tsy mba ho fihiniko zay rehetra mombay dia anao ventsika an'izany matombola toy izao toy izao aho dia ny fahasoavana tsy misy avy aminay zany Jesosy fa ianao ny ao ambadika ny fahombiazanay rehetra Jesosy ianao ny ao ambadika ny fahavelomanay Tompo afoko anao tsy mba ho fihiniko zay rehetra mombay. Raha mbola afaka milaza mafy any ianao sanao tomafo fiotsika. Matombola toy izao aho dia ny fahasoavanao no ny ay sy ny tahiry ka mitaiza fanahy afoko anao tsy mba ho fihiniko zay rehetra mombay dia anao afetsika fananay matoto zao dia no fahasoavanao Jesosy matombola toy izao aho dia ny fahasoavanao no ny ay sy ny tahiry ka mitaiza fanahy afoko anao tsy mba ho fihiniko zay rehetra mombay dia anao mpamonjiko. Matombola toy izao aho dia ny fahasoavanao zay ny ay sy ny tahiry ka nitaiza ny fanahy afoko anao tsy mba ho fihiniko zay rehetra mombay dia anao mpamonjiko. Misaotra Jesosy tsara loatra ianao Jesosy mendrika loatra ianao Jesosy raha hodiraina sy ankalazaina mandrakizay ny anaranao. Alleluia. Ndreto izay Jesosy manondrika momba anay rehetra, momba ny tenanay rehetra, ny fanahinay sy rehetra momba anay Jesosy entinay miakohaka eto anatrehanao androany. Atolotra ianao ny fonay, ny sainay, ny masonay, ny tova rehetra atao anatinay Jesosy sy ny foronana rehetra izay namoronanao anay Jesosy dia
atolotra ao anao zany hiderahana ny anaranao Jesosy, satria ianao no matoza ao anay Jesosy, ianao no antony havelomanay, ianao ny zavatra rehetra ao anay Jesosy. Halleluja, halleluja. Ny masoko no ibanjinanao, ny sofiko no andrenesako ireo teninao, ny oroko fofonaina avy aminao, ny vavako no hiderako anao, ny tanako no anandratako anao, ny saiko no isaintsainako ny falebiazanao, tompo ianao no antony velomako, tompo ianao no natozaho ay, no arinao hitovy endrika aminao. Alleluia. Zao hoe ny masoko ny ibanjinako anao Jesosy, ny masoko ibanjinanao Jesosy,
ato zao no arinao hitovy endrika Alleluia. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy. Alleluia. Dao tsika no ho fantanantsika any amin'ny lanitra isotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo tena tovy amin'ny fonao rehetra fantatro fa miaraka amintsika eto Andriamanitra ary azoko antoka fa mahafantatra mihoatra anao izy no ny fahalalanao ny fiainanao sy mombanao aoka amin'ny fony izay rehetra manam-pofinaina anokatra ny ao anatin'ilay manontolo isotra an'i Jesosy Kristy tsika ny amin'ny fatanterahndreo asa izay nandrany antsika tany Antsirabe ho andreo mpanompon'Andriamanitra tany Antsirabe ho andreo olona izay nikasihan'Andriamanitra ny olona nanolo tena ny olona tonga teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra averenao any amin'ny Jesosy ny voninahitra ao fofany amin'ny lanitra ny taranao dia teneno Andriamanitra hoe ianao ny tahiry ny vokatra rehetra ianao koa ny tahiry anay tsirairay avy ianao ny ampijoro anay ianao no ametraka ny teninao ao am-ponay koa tahaka ny nametranao tao am-pony maro reny teny reny ka nikasihanao ny fiainan'izy ireo tsirairay avy amin'ity takarivo ity Jesosy dia tia kasitraka sy anome voninahitra anao zahay aoka ny teny fiainana izay zaray reto ho aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra Tompo Jesosy eo mino anao zahay ary manantena anao androany hariva toera eo amin'ny fiainanay mandrakariva kasio ny fonay ianao ny ilainay ny fanambarana avy aminao ny tianay orenesina tsy tonga eto izay hiay ny olombelona fa tonga eto izay hiay ny fahamarinana avy aminao dia makasitraka Jesosy ny amin'ny tsiray avy izay mbola mangetaheta petraka ao am-pony tsiray avy ny hetaheta atongavana eto amin'ity toeranyity anome voninahitra anao mianaran' Jesosy amen. Andao tsika ity an-tanana mafy be ho an'ny Tompo mingavy ianao ahazo toerana voalohany zao ny antony tokony tena izahantsika amin'ny fomanontolo ho an'ny santana satria ny toerana mifindrafindra matetika tsy fantatry ny olona hoe aiza indray terovina indray tsika no aiza fa isorana ny Tompo aloha fa hoentiny amin'ny dingana maro samihafa koa tsika ao anaty fanamboarana sy fandrosoana mandrakariva amin'izay programa tiany hitondrana dia manaiky alahatra ny amin'izany sika amen sa tsy amen arabaolo ny eo akaikinao dia teneny hoe faly be ndray mahitanao androany hitanao amin'ny alalan'ny teny indray Andriamanitra androany hariva amen zany sa tsy amen alleluia androany dia izara amintsika ao anatin'ny fotoana foy ny toerana ifankahitanao amin'Andriamanitra ao anaty ady eo amin'ny fiainana misy ny ady misy foana ny ady eo amin'ny fiainana na tiatsika na tsy tiatsika tsisy kristianina tsy miatrika ady zany ny atongavantsika eto tsy hoe akory hoe rehefa tonga ianao ka mivavaka dia tsisy ady tsony diso zany fa ny ady tsy maintsy misy ary tia koa fantatsika fa Kristy Jesosy nefa nandresy teo amin'ny toerantsika kosa aloha ninonina ady rehetra ho atrehantsika eo amin'ny fiainana zany hoe ny ady tsy maintsy misy fa ianao tsy maintsy mandresy tsy marety aika ao an'Andriamanitra amen dia anatin'ilay ady hatrehana fanontaniana petrakitsika ilay izy dia ho aravoko androany dia hoentiko ao anatin'ny fotoana fotsika amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanamasina ny amin'ny famonjen'Andriamanitra antsika ao anatin'ny ady vonjeny Jesosy aloha tsika ho afaka tamin'ny fahotana avy eo ny fiainantsika andavanandro iny koa dia miseho Jesosy ao anaty fanotronany miady tsika dia ahoana ny fisehoany zay amin'ny fiatrehanao ny fiainanao andavanandro misy mangetaheta ve mba te handrehan'izay tsy angano hoe tanan'izay mangetaheta te handrehan'izay resany hoe pastora ny asan'ny apôstôly toko fa 7:10 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 7 dia dingantsika amin'ny 1 ka hatramin'ny 20 hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary noho ny tany Ikoniomy Paoly sy Barnabasy dia niara-niditra tao amina sinagogan'ny Jiosy izy ka nitoroteny ka dia olona betsaka nino na Jiosy na jentilisa
fa ny jiosy izay tsy niny dia nampitaitra ny jentilisa ka nanome fo azy anohitra ny rahalahy. Ary nitoetra ela teo izy dia nitory tamin'ny fahasahiana noho ny fatoky ny tompo izay nanome vavolombelona ahamarina ny tenin'ny fahasoavany. Fa ny vahoaka tao an-tanàna ny saratsainy, ny sasany nomba ny jiosy fa ny sasany kosa nomba ny apôstôly. Ary raha ny ray tetika nisy ratsy sy torabato azy ny jentilisa sy ny jiosy mba miloa olona ka fantan'izany dia nandositra nakany Listra sy Derbe, tanànany Likonia, mba amin'ny tany manodidina izy dia nitory ny filazantsara tany. Ary nisy jiosy tonga avy tany Antiokia sy Ikonioma izay nitaona ny vahoaka ka nitorabato amin'ny Paoly dia nitarika azy hoe nivelan'ny tanàna satria nataony fefa-maty izy. Fa nonona nodidina azy ny mpianatra dia nitsangana izy ka lasa niakatra tao an-tanàna ary noho ny ampitso dia niala tao izy sy Barnabasy ka nakany Derbe. Amen. Korintianina faharoa toko faraky ambin'ny folo ny andininy fatelo amby roapolo ka hatramin'ny andininy faraky amin'ny telopolo. Ny anaran'i Jesosy, mpanompon'i Kristy va izy, miteny toy ny olona verisaina ary mihoatra noho izy amin'ny fisasarana manatombo, amin'ny tranomaizina matetika kokoa, amin'ny kapoka be efa zay tsy izy, amin'ny fahafatesana matetika. Indimy noho ny kapohany jiosy, inefapolo latsaka ray avy. Intelo ny kapohana tamin'ny hazo ny ray maka ny toram-bato, intelo ny vaky sambo, ny ray andro sy ny ray alina nitoetra tao amin'ny lalina. Nandeha matetika, saiky nahita loza tamin'ny ony, saiky nahita loza tamin'ny jiolahy, saiky nahita loza tamin'ny tompon-tany namako, saiky nahita loza tamin'ny jentilisa, saiky nahita loza teo amin'ny tanàna, saiky nahita loza tany anefitra, saiky nahita loza tany amin'ny ranomasina, saiky nahita loza tamin'ny rahalahy sandoka, tamin'ny fisasarana sy ny fikelezanainy, tamin'ny tsy fahitan-tory matetika, tamin'ny anoanana sy ny etaeta, tamin'ny fifadikanina matetika, tamin'ny hatsika sy ny fitanjahana. Afa-tsy ireo zavatra ivelany dia mbola misy koa izay mahazo isan'andro dia ny fiahiana ny fiangonana rehetra. Iza ny malemy ka tsy malemy iza ny tafitohana ka tsy mirehatra. Raha tsy maintsy mireharea dia izay momba ny fahalemeko no ataoko rehare. Andriamanitra rain'i Jesosy Tompo izay isaorana mandrakizay mahalala fa tsy mandainga. Amen. Amen. Hitantsika ireo teny izay soratan'ny apôstôly Paoly ireo mahakasika momba ny fiainany, izany hoe niady rehetra natrehany. Ao amin'ity asan'ny apôstôly toko efatra ambin'ny folo ity dia tiany me lesona antsika Andriamanitra. Ary io lesona io dia tokony ahatonga sainan'ny kristianina tsirairay avy izay atao hoe mino sy manompo an'Andriamanitra. Hoe misy niady. Fa tsy niady mihitsiny no ahatonga antsika hiteny hoe hiabandonina isika an'Andriamanitra. Misy zavatra zany tena tiako hoe ho tafiditra ao anatin'ny fonao tena fampaherezana anao mihitsiny, ahery sy atanjaka tsara miatrika amin'ny fiainanao andavanandro. Hoe aiza ho aiza ny position misy an'Andriamanitra manoloana ny zavatra trehanao androany. Eto misy fisehoana anankiroa. Nisehoan'Andriamanitra teo amin'ny tantaram-piainan'ny apôstôly Paoly izy io. Tamin'ny ady izay natrehany teo amin'ny ministerany sy ny fanompony ary ny fiarahany tamin'i Jesosy. Eo amin'io asan'ny apôstôly toko efatra ambin'ny folo vakitsika teo io dia mitantara ny baiboly ny voyage voalohany misiona nataon'ny Paoly. Ary raha dinitsika ny eo aloha keliny io amin'ny asan'ny apôstôly toko telo ambin'ny folo dia maneho ny asa fanompony Paoly niditra tao amin'ny dimension vaovao. Satria ao amin'ny asan'ny apôstôly toko telo ambin'ny folo ohatra zao raha vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy monja dia ahitantsika ny tantaram-piainan'ny Paoly hoe nisy fifohazam-panahy tao Antiokia. Dia rehefa avy eo anefa izy tao anatin'ny fivoriam-bavaka ohatr'izao no tendren'Andriamanitra ahatanteraka ny antipisiny sy ny mission izay nandrana azy eo amin'io asan'ny apôstôly toko efatra ambin'ny folo. Vakitsika ny anaran'i Jesosy. Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra, Barnabasy Simeona izay atao koa hoe Nigera sy Losiokireniana sy Menahema, izay ny olonono tamin'ny Heroda mpanapaka ary Saoly. Ary raha nanao fanompoam-pavahana ho an'ny tompo sy ny fadianiny ireo dia io ny fanamasiny atokano Barnabasy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoko azy. Ary rehefa nyfadianina sy ny vavaka ary nametra tanana taminy izy dia nandefa azy. Ary rehefa nirahan'ny fanamasiny izy roalahy dia nidina nakany Seleokia izy ka niondrana tsambo teo akany Kiprosy. Ary no tonga tany Salamisy izy
dia nitory ny tenin'Andriamanitra teny amin'ny sinagogan'i Jiosy ary nitondra ny Jaona koa ho mpanampy azy izy. Amen. Hitantsika zany ao anatin'io fa ao amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo amin'ny asan'ny apôstôly dia mahitsika hoe nisy fifoazana tao Antiokia. Nisy mpampianatra tao dia nisy mpaminany, zany hoe ny 5 ministère dia hita tao amin'io fiangonana io. Fa rehefa mivavaka zareo, anisan'ny mpampianatra tao ihany koa Paoly, docteur tao anatin'io fiangonana io, tao anatin'io fiombonana io. Dia ny zavatra nisy tao anatin'ny fotoam-bavaka dia navoaka ny fanahy masina tsy ho ao anatin'le fiombonana tao amin'ny fiangonana io izy roalahy, fa nosorana dia nalefa any amin'ny antom-pisina izay ilan'Andriamanitra azy. Dia jereo ny zavatra nitranga, vao nanomboka nisokatra amin'ny varavarana na ahafahan'ny Paoly mivoaka andeha hanao ny asan'Andriamanitra dia nanomboka niady. Teo nanomboka niady eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 17 mivakiantsika io. Marika taona fa ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 7 aloha dia hitantsika fa i Paoly dia niombon-kevitra tamin'ny fitoram-bato natao tamin'ny Stefanina. Ary eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 7 ny 9:15 no ahitantsika ny fahamarinana izany teny izany. Natao teo tongotry Paoly ny lamban'ny Stefanina tamin'ny fotoana nitoram-bato any Stefanina. Ny faharoa indray dia eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 7 nahafantarana mahakasika ny fiovam-pony Paoly Saoly ho lasa Paoly tamin'ny onany tamin'i Jesosy teo amin'ny lalan'ny Damaskosy, rehefa nanenjika ny kristianina sy tapa-kevitra izy andeha ampiororo ny kristianina izay manaradian'i Jesosy. 3 taona taty aoriana dia ao amin'ny Galatiana toko 1 Paoly niona tamin'ny apôstôly zokiny toandry Petera, ary nitoetratra ao an-tranon'ny Kefasy izy na Petera nandritry ny 2 herinandro mahery kely niresaka sy ny fampizara traikefa tamin'ireo apôstôly rahalahy ireo. Ka ny zavatra mitranga dia tadidio, misy fotoana anirahan'Andriamanitra no mandeha arakarak'izay andehananao sy sokafany lalana ary varavarana omen'Andriamanitra eo anoloanao andehananao manompo an'Andriamanitra, dia misy foana niady atrehanao eny an-dalana. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao, ny sokafan'Andriamanitra reto ny masom-panahiko dia izay nizarako aminao amin'ity tenity androany, reo karazana dingana anankiroa isehon'Andriamanitra ao anatin'ny plano-pamonjena hiatrehanao niady sy ny fanoherana, nefa azo antoka fa hahatonganao ho mpandresy. Dia omen'Andriamanitra koa ny prinsipa ary ny vakim-potsiny le izy ao anaty baiboly mba hahafahantsika miombo-po tsara. Enoy zao lalantsika izao tsy hoe finaritra fotsiny tsika irahan'Andriamanitra ho an'ny hafa, fa zao lalantsika izao dia maneho fiombonam-po sy firaisan-tsaina hampandresy ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany eo am-piomanana ny andro fampakarana amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Zay sa tsy zay? Izy adolo no miombo-kevitra miaraka amiko hoe zay le izy. Ny dikan'izay aoka ny fiankofanao tsy fiankofana tambazana, fa aoka ny fiankofanao amin'Andriamanitra tena fiankofana marina. Satria Andriamanitra mitady mpiankohaka marina fa tsy mitady mpiankohaka tambazana. Zay hitantsika any amin'ny teny manafaka an'le izy, nalefa koa any amin'ny hvkl miara-manompo sy ny enoy izay 10 minitra fotsiny izay fiankohaka tambazana izay, dia ho fantatrao ny hevitra miafy no ambadika izy. Raha ny marina ny fampianarana tsy tokony iorina amin'ny hoe rehefa derain'Andriamanitra dia manao fahagagana, rehefa derain'Andriamanitra dia misy zava-mahagaga ataony, rehefa deraina izy tonga dia midina mihitsy izy dia eo amin'ny eo ambonitsika izy dia manondrona antsika izy dia ataony ny zavatra rehetra rehefa deraina izy. Tsy tsotra zany ny prinsipan'Andriamanitra, tsy zay le olona tadiavin'Andriamanitra. Zay fiankofana tambazana izay nisy tompony izay, vy miankohaka eto an-treko fa miako anao zao tontolo izao. Noho izany tsy zao tontolo izao no mahatonga anao mpiankohaka anambazana anao, fa ianao olona mpiankohaka na tsisy ninina aza ny tena fiankofana marina. I Abrahama nanolotra ny Isaka teo an-tampon-tendrombohitra, tsisy ninina fa nafohy ny zavatra rehetra. Zay vao niseho ny fankasitran'Andriamanitra. Ka ny planin'Andriamanitra ao anaty fiankonfana fizahany-toetra toe-po akato azy, fa tsy fanambazana anazy hiasa eo amin'ny fiainanao ny mahatonga anao hiankohaka aminy. Tandremo so diso lalana fa prinsipa ny hafa lasa hitondranao amin'ny fanompoanao dia mety vily lalana tsy isan'ny olona tadiavin'Andriamanitra ianao, fa hisasatra hitady an'Andriamanitra ao anaty fiankofana mba hita vokatra fotsiny.
miova ny zavatra rehetra satria rehefa fantatro ny marina dia ny marina no afaka anao tsoandevo ao a hitantsika tsara fa ny fifoazam-panahy tao Antiokia dia iray tamin'ireo tao anatin'izany fivoriana izany ny apôstôly Paoly mitokam-bavaka ry zareo dia taoriana fitokanam-bavaka izay nataony dia nanomboka tapa-kevitra ny amoaka ny Paoly hiala ao anatin'le communautaire zareo izy Barnabasy fa nirana zareo mirahalahy andeha hivoaka dia hitantsika tsara ny zavatra nitranga vao nanomboka nandeha izy dia nahita n'ireo fanoherana amin'ny Korintiana faharoa toko faraika ambin'ny folo ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andiny faraika amin'ny telopolo teo maty matetika nitoram-bato matetika zay ny zavatra nyzarainy zany a dia mahavariana mihitsy ny hoe matetika izy niaran-javatra tsy dia mahafinaritra azy loatra teto zany Paoly dia nitanisandreo épreuve sy zavatra loza iverina hoe fanoherana samihafa nanohatra azy tamin'ny antsony nanaitra nefa dia izy milaza fa nataizana lehany dia saika maty izy saika nahita loza foana izy tany an-dranomasina saika mipiry amin'ny vaky sambo dia tsy anany tsy zavatra tsisy tantara mahafinaritra zany amin'ny Korintiana faharoa toko raiky ambin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andiny raiky amin'ny telopolo rehefa vakiana raha ohatra zany ka kristianina vao manolo tena mihaino an'io vao mafana dia ohatra mitady hiabandonina zany satria ohatra ny ahoana koa zany fa tiako ho fantatrao fa ao amin'ny sekoly fanompoana tsy mampaninona zay zavatra mitranga sy aretana eo fa raha mijoro tsara ianao ka mitoetra ho pakatoan'Andriamanitra sy manaiky azy dia lalany ireny isehoan'Andriamanitra aminao fa mahefa ny zavatra rehetra le miaraka sy miantoka anao tsy dia misy zavatra tsy mahafinaritra foana eo amin'ny fiainana fa vitan'Andriamanitra mamadika andreny ho tonga vavolombelona ataovy amainina tsara vao nanomboka tena hoe izotra ny fanompony ny apôstôly Paoly sy ny antom-pisiny izy dia nanomboka ny sedra fanoherana sy ady izy mafy le fanoherana mafy le sedra nataizana lehany atiako ho fantatsika tsara fa rehefa eo Andriamanitra ka manomboka tena mampiasa sy mizotra araka ny sitrapony ianao dia tadidio tsy faly ny amin'ny fijoronao akato sy andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra zany ny fahavalo ka ny asan'Andriamanitra sy ny sitrapony dia tsy maintsy misy mpanohatra foana ary tsy maintsy misy ady atrehina foana tsy atao amin'ny fanompony tsika ny hitady tontolo mahafinaritra ao anaty fiainana tsy miatrikady fa atao amin'ny fanompony tsika no afaka mananantoka fa tsy maintsy mandresy ao anaty ady rehefa eo Andriamanitra ny marina tsika mila manam-pahatsapana ao am-po fa miaraka amintsika izy ka ny porofo manao fa tena an' Jesosy Kristy ny asa fanompona anankiray dia ny ady sy ny fanoherana misy eo anivon'izay fanompony izay za tena mitsotra aminareo fa za fotsiny tsy mitantara aminareo fa miatrika tsika fa mpandresy foanitsika andao hitea-tanana mafy be ao an'Andriamanitra ny salamo faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ovakitsika kely anie amin'ny anaran'i Jesosy salamo faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina nohany foana ny firenena ireo mpanjaka ny tany mitsangana ary ny mpanapaka miara-mioko hanohatra ny Jehovah sy ny Mesiany ka manao hoe aoka ho tosantsika ny famatorany ka haritsika hiala amintsika ny famehezany amen. Andriamanitra dia maneho ny heriny sy ny fahefany eo amin'ny fiainan'ny mpanompo mijoro enoy a mpanompo mijoro ao anaty ady mafy sy fanoherana tiako ho fantatrao a fa mbola mihoatra no izay fanoherana lalovanao ny herin'Andriamanitra izay mombanao marina fa mety misy fotoana mitoloko kely latsaka ny ranomaso fa ahoana ary azy zany ho aiza ny aleko inona no ataoko ekeo fotsiny fa oriana kely eo ho tsapanao fa zao ny zavatra mitranga sady mampahery ianao Andriamanitra no hampandresy ianao Andriamanitra Paster Rodolphe ahoana moa ny fisehoany zany zavatra zany azonao azavaina bebe kokoa ve eto amin'izay le valim-panontanianareo rehetra papa arakaraka ny te-mpanaraka an'Andriamanitra toritsika ny tena fulana sy olana mitoetra mihitsy isika
ohatra mitady tsy ho vita izy zany dada. Fandroany eno ity fampianarany ity, tsy ekeko ianao hitanondrika hialan'ity vivoriany ity, fa tiako hody ianao ahery miaraka amin'ny fanohanan'Andriamanitra. Miatrika daoly tsika sy nareo fa ny zavatra azo antoka hivoaka mpandresitsika ao anatin'ity sorodalana mazava sy omen'Andriamanitra antsika ity. Alleloia. Ato anaty baiboly Davida dia nampianatra fa Andriamanitra dia manaiky sy miombona amin'ny mpanompony, amin'ny voaosiny, amin'reto tranga anankiroa ireto. Voalohany, rehefa en cas de danger ny fiainanao ny olony, rehefa tena hoe mafy be ny zavatra mitranga dia eo Andriamanitra. Zao zany zavatra anankiroa. Raha mbola maivamaivana le izy, na mety hoe hitany hoe mbola tsy sakanao le lalana, dia asehony hoe miaro anao izy. Fa misy fotoana tsy arovany ianao fa velany hitranga le izy. Reo zany zavatra anankiroa, tsy hoe probable, tsy probabilité le izy, fa nasehon'ny baiboly mihitsy, le nasehon'ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny fahamarinany fisiany zany. Jereo ny Salamo 7:20 manoko amin'ny 9 ka hatramin'ny 14. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy eny Salamo 7:20 ny 9 ka hatramin'ny 14. Jehovah ny mpiandry ahy, tsy manan-java mahaory ahy, mampandry ahy amin'ny ay maitso, avereny hoe izy. Mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra, mamelombelona ny fanahiko, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany. Eny fa na dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana aza dia tsy atahotra ny loza, fa iza no amiko? Ianao no amiko. Mamaky baiboly tsara moa. Ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra. Eno eny ity zavatra anankiray ity. Ao manomboka amin'ny 1 Davida hoe Jehovah mpiandry ahy, tsy manan-java mahaory ahy, mampandry ahy eo amin'ny ay maitso izy. Manondro izy an'Andriamanitra. Manondro izy an'Andriamanitra. Fa rehefa eo amin'ny 14 izy tsy nampiasa tsony an'le hoe izy, fa ndresaka izy hoe enao. Inona ny mahasamy hafa andro zavatra lazain'i Davida ireo? Ozy izy Davida mpiarondrehetra izy. Ohatra miresaka zany izy hoe mpiandrondry, zany hoe maro be zay no ao, dia izy ny mpiandrondry. Manondro an'Andriamanitra izy. Zany hoe raha adika miresaka ny momba an'Andriamanitra izy, ho mpiandrondry, ho mpitaridalana, ho mpiaro. Fa amin'ny 14 izy tsy niresaka mampiaro sy mpitaridalana an'Andriamanitra ka nanondro an'Andriamanitra hoe izy, fa ozy izy eny fa na dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana aza, zany hoe rehefa mafy ny ataky dia tsy izy tsony fa eo akaikiny izy dia lazainy hoe ianao. Zany hoe rehefa mafy ny ady, Andriamanitra tsy any aloha, Andriamanitra tsy any arina, Andriamanitra tsy eo ankavia, tsy eo ankavanana, fa eo aminao izy manakaiky ianao. Zavatra mety tsy azonao le zavatra tiako tenena. Zany hoe amin'ny 1 ka hatramin'ny 7, il parle de l'Éternel. Fa ao amin'ny 14, il parle à l'Éternel. Amin'ny teny frantsay izy mazava tsara angambany. Ny anankiray il parle de l'Éternel, zany hoe miresaka ny amin'Andriamanitra izy hoe eo Andriamanitra. Fa il parle à l'Éternel, s'adresser directement amin'Andriamanitra izy, tsy lavitra azy fa eo akaikiny. Zay mahatonga Davida milaza Andriamanitra dia Andriamanitra mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Za ty ampahery ianao, aza miabandona fa vao may ampitombohy ny vavaka. Aza miabandona fa vao may, aza mamotsy zany fa vao may ampitombohy ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Tsy lavitra Andriamanitra ozy Davida. Eny
fa na dia mandeha mamaky loasa aloko ny fahafatesana za dia tsy atahotra ny loza. Misy le loza, misy le danger, tsy atahotra ny loza satria nahoana enao no amiko. Alleloia. Andao ity tanana mafy eo an'Andriamanitra. Fa maninona ary Davida manova fiteny eo amin'ny 1:4? Maninona miala tamin'ny il izy na hoe izy fa nivadika tamin'ny hoe tu na hoe ianao. Zay no nampiasainy. Fa maninona? Rehefa tonga ny loza, ny olona rehetra mety miala aminao noho ny hamafy ny zavatra lalovanao, fa tehiteny izy. Fa namafy azy ny zavatra mitranga dia tsy eo alohanao izy na hoe eo arinanao, fa miaraka aminao izy. Rehefa tena zavatra mitady tsy ho zaka izany fa toy ny aloko ny fahafatesana ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainana, dia manakaiky sy eo anilanao Andriamanitra ary mombanao izy. Ny ondry hafa sy ny manodidina mety mitsoaka fa Andriamanitra manaiky ho eo aminao. Dia ndao tsy ketrehitra n'izany tantara izany. Aizany ohatra azonao omena amin'izany hoe zavatra mangirifiry sy mafy lalovana izany dia eo Andriamanitra. Za mbola tsy nahita ny assistance divine mahery vaika, ny fanontron'Andriamanitra nahery vaika. Salany nataon'Andriamanitra tamin'ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego. Natsipy tao anaty lafaoro Sadraka sy Mesaka sy Abednego. Mba avakeo kely izay pastora azafady amin'ny Daniela 7 ao hoe rehefa natsipy tao anaty lafaoro izy dia nisy anankiray fanefany toy ny endrik'ireo zanak'Andriamanitra tao anaty lafaoro. Ary rehefa izay ny zavatra nitranga dia niteny Nebokadnezara, Sadraka, Mesaka, Abednego, voatao. Fa le zanak'Andriamanitra sady tsy reko hoe nivoaka fa ohatry mbola tao ihany. Fa izy telo lahy nivoaka. Vakeo ny pastor. Daniela 7:20 minaran'i Jesosy. Dia talanjony Nebokadnezara mpanjaka ary nitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanolotsainy hoe motsy telo lahy mifatotra vanina tsipitsika tao anaty afo. Dia namaly ny mpanjaka ireo ka nanao hoe marina zandry mpanjaka ao. Aroa izy ka no indro aho mahita efa datsy mifatotra mandehandeha ao anaty afo, nefa tsy maninona akory izy, ary ny fijery ilay efatra dia toa zanak'ireo Andriamanitra. Dia nanantona ny varavaran'ny lafaoro nisy afo mirehatra Nebokadnezara ka niantso hoe ry Sadraka sy Mesaka sy Abednego, mpanompon'Andriamanitra avo indrindra, mivoaka avy aty. Dia nivoaka avy tao anatin'ny afo Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Amen. Fa maninona ary le anankiray fanefany sy niteneny hoe avy aty? Lazaiko teto matetika ny hoe satria tonga hiantso an'i Nebokadnezara fa tsy tonga ho antsoiny. Point anankiray zay. Fa tia ny tena marina. Tsy nivoaka tao izy fa mbola niandro so misy hafa koa anazy mbola ho atsipy ao. Ny zavatra tsy azonao le izy. Izy tsy matahotra izay zavatra tahoranao, fa ny zavatra mandoro ny hafa tsy voatery andoranao rehefa miaraka aminao izy. Ao anaty ady-goavana mety mandalo ny lohasaloko ny fahafatesana ianao, fa aza matahotra fa raha mbola eo Jesosy afaka sitominy herin'ny afo tsy andorona midedadeda fanay ny pito azy. Isasatra foana ny pitsokafo andoro anao, fa na fanaina impito azy io nefa hotronony ianao dia tsisy fetakeny eo amin'ny fiainanao zany. Ho hitany masonao ny fomba amoahany ianao amin'ny fomba tsy takaty ny saina. Tsy maninona zay amafy niady atrenao, fa zao ny zavatra azoko antoka. Amboaro ny toe-po, mijoroa tsara ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ataovy azo antoka ny communion, fa horenao fa tsy akasika ianao akory ny amafy ny lelaforo, satria na misasasasa be sy mampitahotra amin'ny manodidina azy ny fisehon'ny fandehan'ny toe-draharaha, ny hafa mitapombava, ny sasany tsy mahita tory, fianao hieritra ao anaty filaminana satria ny avo indrindra no nohananao. Ary ny zavatra azo antoka feny andala ny mpanesorana izy, ny herin'ny ny afo tsy andoro anao. Ny hafa fotsiny no mitebitebo mijery anao, fa izy mahita fifaliana amin'ny fahitananao mivoaka ao anaty ady. Dia ozy hoe fa maninona ary izy ny tsy mivoaka tao? Satria ny tantara ny farana teo ao anaty lafaoro ihany izy. Ny anankiray no zanak'Andriamanitra, satria fantany fa tsy Sadraka sy Mesaka sy Abednego rery no atsipy ao, fa mety misy any aoriana kely ihany. Anazy aniza hoe aniza anazy
toy izy Jesosy tsy alato anaty problème ako fa raha misy zanako tsy piato dia zao zay nandobo ny hafa zanao moaka azy. Eo Andriamanitra eo akaikinao rehefa mafy ny fanoherana sy ny laforo. Ao a ao anaty fanoherana mamay dia voatery Andriamanitra manamarina hoe mpanompo ny fidiny ianao. Zao ny asan'ny apôstôly toko 2:14 mivakitsika teo hoe misy fotoana eo amin'ny fiainana ianao mitady olona ite-tanana sy akafy ny zavatra tsara ataonao zany. Zay nefa ny signe na tsy fahamatorana. Ohatra manao zavatra tsara be anatin'ny fanompony ianao na zavatra ohatr' izany dia misy fotoana ohatra mba te hijery zany hoe mahita ny ary ve zahako. Tany mitady teka kely na mitady zavatra tsara kely hoe avy any amin'ny zavatra nataonao. Signe na tsy fahamatorana zany anatina fanompony. Fa misy fotoana ianao na tsy misy mite-tanana azy sy makasitraka anao dia manohy foana ny dianao mandroso satria efa manompoka miara-panahy ny fanomponao. Azonao ve zavatra tiany tompolo tenenina. Dia jereo ny asan'ny apôstôly 2:14 teto ny fanoherana tsy hoe tamin'ny teny fotsiny fa efa manomboka te hiatra hikasika ny fiainan'ny Paoly sy Barnabasy zany ny menasy hoe misy ny olona mitady hamono sy tora-bato azy zany hoe niakatra ny dinga ny fanoherana sy ny fizahon-toetra miantra manaina. Vakio ne pasteur azafady ny asan'ny apôstôly toko 2:10 manomboka amin'ny 9:4 ka hatramin'ny 9:7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny vahoaka tao an-tanàna ny saran-tsaina, ny sasany nomba ny Jiosy ary ny sasany kosa nomba ny apôstôly. Ary raha ny ray tetika anisy ratsy sy tora-bato azy ny jentilisa sy ny Jiosy mba miloholona ka fantany zany dia nandositra nakany Listra sy Derbe, tanànany Likaoniu mba amin'ny tany manodidina izy dia nitory ny filazantsara tany. Amen. Ao anatin'io teny io zao tonga dia nampafantarin'Andriamanitra melohany zareo ny zavatra hitranga dia afaka nitsoaka izy. Afaka nitsoaka izy fitoram-bato. Dia zany vavolombelona zany zao mahafinaritra anao zany hoe mba tsy tratra ny fitoram-bato kosa izy. Zany zao mety amin'ny rehetra zany. Wow, tsara Andriamanitra. Alleluia. Amen. Misy farany zavatra rehetra. Io zavatra mikatsokatso amin'ny fiainanao io ohatry ny hazavany jiro. Mety aizina mandalo ihany fa tsy mitoetra mandrakizay. Fa ao anatin'ny fotoam-pivoriana ohatr'izao tsy maintsy miverina amin'ny lohan'ny zavatra. Andao ite-tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Amen. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20 zao ny 9:5 ka hatramin'ny 9:30 misy tantaram-piainan'i Paoly koa nandeha tany Roma. Dia rehefa andeha seho anatrehan'ny gouverneur izy dia nisy fivorinana ny tokona Jiosy misy 700 efa ninina fa tsy nakanina mihitsy mandra-pahafatiny amin'ny Paoly. Dia zao ny zavatra nitranga zanak'anabavon'ny Paoly tao anatin'ilay fivoriana tao fa tsy fantatr'izareo hoe avy amin'ny Paoly. Lasa izy tonga dia niresaka amin'ny intervention sy nanambara ny zavatra hitranga hoe tady isy hamono Paoly dia éviter koa le loza. Tsy afaka niantra tamin'ny Paoly satria nampahafantarina meloatra ny tamin'ny asan'ny apôstôly toko 2:10 ihany koa dia afaka narovana izy. Misy mampilaza melony loza dia afaka Paoly. Jesosy Kristy manaisitra anao amina complot manohatra anao ao anaty fandrosoana. Ny asan'ny apôstôly 2:19 kosa jereo fa tratry ny fitoram-bato mihitsy Paoly. Amin'ny 2:19 le pasteur asa 14:19 eo alohaloha keliny io ihany eo ambany kely eo dia jereo fa tratra indray Paoly. Ny anaran'i Jesosy. Ary nisy Jiosy tonga avy tany Antiokia sy Ikonomy izay nitaona ny vahoaka ka nitora-bato amin'ny Paoly dia nitarika azy hoe nivelan'ny tanàna satria nataony fa efa maty izy. Amen. Jereo fa tratry ny fitoram-bato Paoly raha toka nasehon'Andriamanitra azy ny fahavalo voalohany. Fahavalo voalohany fantany. Fahavalo faharoa tena afa-po mihitsy teo am-pitoram-bato. Dia fa tsy eritreretra zareo fa maty izy dia nitaritaritana amin'izay dia navoakany tena ivelan'ny tanàna. Voalohany afa ny ala tora-bato izy. Faharoa nanirak'olon'Andriamanitra nahafany tamin'ilay voalohany fa tamin'ilay faharoa navelan'Andriamanitra ilay mpitoram-bato afa-po taminy. Ny mahavariana nefa taty aoriana io Paoly nahalala melony zavatra nitranga io ihany
lasa tratry ny mpanenjika tamin'ny fitoraham-bato zay nampahalalan'Andriamanitra azy teo aloha ny lasa nafenin'Andriamanitra taminy eo amin'izay le baraingo mahazo ny kristianina rehetra. Jereo fa matoa ny taritarika azy mivoaka ny tanàna, ny mpitorabato tena afa-po tamin'ny vato izay nitorahana, na vato kely na vato maty na vato karangana. Ary efa nihevitra ry zareo hoe efa maty, vita ny ampôly. Nahoana moa misy fotoan'Andriamanitra navela ny ala mihitsiny, sy ho afaka mihitsiny, ohatrany hoe tena hoe hita maso zany hoe vopôly. Nahoana koa misy fotoana avelan'Andriamanitra ianao andeha nivelany tanàna any ny fatinao fa tsy avelan'Andriamanitra ipetraka, ohatrany hoe taritaritana ao anatina fahafambaraka zany. Misy fotoana tsy avelan'Andriamanitra ho voankaso Paoly, fa misy fotoana tena navelan'Andriamanitra mihitsy, ary voasoratra sy hitantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny hoe navela mihitsy ho voatorabato izy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra tsy nanaiky hoe mpanomboko tsy avelako ho faty ohatry ny biby. Faharoa nefa magaga fa navely indray izy toy ny hoe fangandriamanitra tsy niteny tamin'ny Paoly tsony, sa tsy mpaminany izy, sa misy tsy mety na koa nandeha amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izy matoa tratra amin'ny vato mandeha daholo zany eo an-tanàna. Ngambany tsy mpaminany intsony izy fa ny elan'ny mason'Andriamanitra. Ny marina misy ady anafiran'Andriamanitra anao, ampandosirany anao, fa misy ady avelan'Andriamanitra hiatrika anao. Mampanontany tena mihitsy ny hafa manao hoe fa manin'Andriamanitra manaiky sy mamela andalo ady ohatr'izao. Tsy aveny tsy mifady anina tsara, sa ny lohalika tsy miforotra matetika, fa maninona? Misy fotoana sahala amin'ny hoe avelan'Andriamanitra iatefa sy arary zany ianao mba ho lasa le vato, dia ohatrany hoe avelany itefoka tena hoe vita mihitsy ny ampôly. Ao amin'io 2:1 asan'ny apôstôly 2:20 dia tetorabato olona roa ny jiosy, Paoly sy Barnabasy voasoratra ao. Fa zao nahalala izy roa lahy dia afaka tamin'ny fomba mahagaga. Ao amin'ny 2:20 sy 2:20, Paoly rery nitratra fa izy Barnabasy. Ao amin'ny 2:20 vita ny torabato tamin'ny Paoly, potra avy andray Barnabasy niara-mivoaka ho hiditra ny tanàna indray izy roa lahy. Hita tampoka raha Barnabasy na hoe rabary rehefa tafatsanga amin'ny Paoly, teteny aminao hoe mety manana pasteur maro tsika miara-dalana amintsika, mety manana mpanompoandriamanitra mahery ianao manakaiky ianao ohatra na Barnabasy, fa misy ny atao hoe aditsika ambanana amin'ny hafa, fa individuel, ianao rery no miatrika an'lezy. Mety ao anatina groupe d'intercesseur mahery vaika be ianao, fa varina ianao fa maninona ary zareo tsy tratra ny ty, fa maninona zany tratra n'le izy. Ao anatin'ny ankonina anankiray misy zavatra mitranga tahaka izany. Ny anjara voatendry rehefa goavana dia ny ady hatrehana koa mifanaraka amin'izany, satria hitany devoly fa ady ve potentiel ianao. Dia misy fotoana izy tena te hisetrasetra mihitsiny anao zay aketraka sy akivy ianao. Misy zavatra tsy avelan'Andriamanitra andalo teo aloha, fa velany amin'ny fotoana andalovanao, kanefa tsaroa fa tsy voatery amono an'ny Paoly ny vato zay nahafaty an'i Stefanina. Stefanina nitorahana oatra azy, tonga dia tetateta izy, raha atolotra tananao fanahako. Lasy Stefanina. Paoly vato mitovy ihany no nitorahana azy Stefanina, fa ozy izy Paoly Salamo 7:170 tsy ho faty fa ho velona ka hanambara ny asan'i Jehovah. Dia mbola nijory ihany izy, ka tsy miankina amin'ny vato le izy, fa miankina amin'ny finoanao, ny fanatrehany miaraka aminao le izy. Mety zavatra mampahory ny hafa efa nidaraboko, fa ianao mbola ajoro satria ny finoanao mahatoky, fa raha hoe mbola eo Jesosy Kristy voafeny zavatra. Tsara gatsy marety Alleluia! Tsy voatery zay nahavoan'i Stefanina dia voan'ny Paoly. Noho izany hoe zavatra mpampitany fiainanao amin'ny hafa. Zavatra mpampitany fiainanao amin'ny hafa. Mety misy olona mitovoka aminao fa ianao miavaka satria misy fanotronana. Amen na sa tsy amen? Maro ny tranga mamely anao, mety efa maty daholo ny olona teo amin'ny toeranao, fa ianao mbola tsangan'Andriamanitra ny dikan'izay toy izy ny dia. Satria izay namono an'i Stefanina tsy voatery hahafaty ianao.
amin'ny asan'ny apôstôly efatra ambin'ny folo andiny fasimbin'ny folo ka hatramin'ny dimy faharoapolo zareo fa vao nitsanga amin'ny Paoly dia inona ny zavatra ataony mba vakio kely pasteur ny andininy faharoapolo azafady amin'ny asan'ny apôstôly efatra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa noho ny nanodidina azy ny mpianatra dia nitsangana izy ka lasa niakatra tao an-tanàna, ary noho ny ampitso dia niala tao izy Barnabasy ka nakany Derbe. Amen. Jereo tsara ny zavatra nataony. Nitsanga amin'ny Paoly dia miverina ao an-tanàna indray. Normalement ny réaction zara raha tafatsangana fa andao hipa fa ny zavatra nitranga vo eo no maty voatorabato sy natsary tena nitaritarity ny olona fa afapo ny olona nitorabato anao vo mijoro amizay andao any an-tanàna. Ayayay tsy marety aka ho an'Andriamanitra. Mety efa niteny le tao an-tanàna hoe efa maty Paoly, efa vita ny aminy. Zay mihitsy no mitaritarika azy mivoaka ny tanàna, efa mandehera ny tanàna ny vavolombelona hoe vity Paoly, nino ny olona. Fa afaka ora vitsivitsy. Le Paoly maty teo nandalo amin'ny passage-ny résurrection na fitsanganana tamin'ny maty. Mety maratra be izy fa niditra tao an-tanàna velona izy. Teteny aminao aho. Teo amin'izay nanambaninanao no hanomezan'ny hafa voninahitra an'Andriamanitra amin'ny tarafany anao fa ny hafa efa nakalaza fa vita ianao fa Andriamanitra mbola nangana anao ho vavolombelona eo amaso izay nieritreritra ny fararahanao anehoana ny voninahitra. Zany no hery ny vavolombelona, zany no hery ny vavolombelona. Tsisy dika ny fitsanganany raha tsy miverina ao an-tanàna izy. Sady ny antony mahatonga ny eny miteny meo voninahitra Andriamanitra ny zavatra nataony eo amin'ny fiainanao, satria misy hafa mila an'izany ao an-tanàna. Ny tantara amin'izay farany hitrangy eo amin'ny fiainanao tsy lenatra sy fafambaraka ny lalovanao hatramin'izay fa voninahitra amin'ny pejy idiran'i Jesosy atsehatra eo amin'ny fiainanao. Tadidio fa tsy misy voninahitra raha tsy nisy hienatra, tsy misy fanasitranana raha tsy nisy aretina, tsy misy fahasoavana raha tsy nisy fahotana, tsy misy fahalebiazana raha tsy nisy fahakelezana, tsy nisy mazava raha tsy nisy aizina. Ka aza mifantoka amin'ny aizina fa mandrosoa amin'ny fahazavana, aza mifantoka amin'ny aretina fa mandrosoa sitraniny, aza mifantoka ny zavatra lalovanao rehetrarehetra io aza ifantohana fa mifantoha amin'ny fahaveloman'ilay miteny aminao androany hariva hoe io ady atrehanao io misy fotoana ianao arovany tsy avelany an-dalo. Dingana voalohany izay fa matoa miantra tehiteny aminao izy ato an-tsambo-kelinao ao anatin'io fiantraikany zavatra mitrangy io fa tsy lavitra anao akory petera. Dikan'izay tsy ny hamafo ny zavatra hita amin'ny masonao mitady adobo ny sambo-kelinao fa ny fisika ato anaty sambo-kelinao ampitsahatra ny tafiotra anao. Sa tsy maretehaka ho an'Andriamanitra. Jereo masona akaikinao mahereza ianao hoe avy ere mifandrony aza mitanondronondrika izany fa ianao hoe io lalina lalovanao io tsy voatery ho fantatry ny olona hoe fa fantatry Jesosy io. Noho izany hoe aza miepitra ampitomboy mivavaka fa ho atsambo-kely Jesosy eo amin'ny fiainanao Jesosy, eo akaikinao Jesosy. Domy zoro ny aza akivy tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Mahita za sura fa vo iny Paoly miverina avy any miakatra tao an-tanàna ohatra manao le pôzy ohatr'izao reny, fa miakatra ao an-tanàna mitsoaka daholo le nitorabato rehetra hoe matotovy sa inona, satria efa afa-polo zareo matoa mitaritarika azy mivoaka ny tanàna efa tena vita fa ny fiverenana lasa nampitsoaka izay nitorabato azy. Tehiteny aminao any Satana ny ale amin'izay fikororoana rehetra teny atao fa ny retoro any Jesosy le tompony teny farany eo amin'ny fiainanao. Dia mahazonao rehefa tsy vitan'ny Satana nandavo anao satria nijoro anao
amin'ny fotoana ijoroanao mitsoaka amin'izay izy, tsy mila roasina fa tonga dia niteny hoe fahatratray Paoly dia lasa izy mitsoaka. Zay ny atao hoe ay Jesosy matona mela an'ilay problème tsy vitanao iseo, ibatizeanao izy, ibatizeanao izy. Zareo masina akaikinao ianao nga efa vita batiza hoe manolora tena hoe a fa amin'ny herinandro misy tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra. Alleluia, alleluia sa tsy alleluia. Mahita ny ororo eo apela any ampon'ny fahavalo ny devoly izay maniry ny fahararanao. Tsy mbola vita zany ny aminao, miangavy ianao mahereza ianao. Aza mifaly fotsiny hatreo amin'ilay hoe narovany saika mely le fahavalo, fa misy fotoana tena tratra ianao. Fa zao aza mandevina finoana, mijoroa fa ao anatin'ilay ohatran'ny faible iny misandratra be mihitsy ny heriny. Amen. Dia mahita ianao fa tsy hainao tsony no velona manomboka hatreo, fa izy amin'izay ny velona ao anatinao. Satria ny fandehananao tao anatin'ny batema na feu, ohatran'ny sadraka sy Mesaka sy Abednego, dia tonga anao anapahatsapana fa ny an'Andriamanitra kay tsy ny afo ny sakanany tsirehitra. Misy fotoana ianao tokony ho atsipy eo dia tsy hita, fa izy teo arovany. Fa misy fotoana velany hita mihitsy ianao atsipy eo dia ndraindraindra miorakoraka dao le may mamay dia jereo amin'izay may dia mihitsy dia totsy may. Satria ny an'Andriamanitra tsy le afo ny sakanany, fa le fandoroana tonga dia nikasihany. Dia ozy izy ny afo hoe androany tsy andory zahay, nametraka dia mission ny afo tsy hanao ny asany. Ohatra zany koa natsipy koa tao anatin'ny lavaky ny liona Daniel, ozy izy Andriamanitra zavatra roa no mitranga, na mivadika liona izy tonga tao dia tsy nohan'ny liona, na ny appétit ny ongotra dia tsy te-hinana azy ny liona. Dikan'izay ny faharavany mety hitranga eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia tsy miankina amin'ny alehibean'ny problème izay hatrehany, fa ny toe-po-patokina hijoroany ao anaty fanotronana miaraka amin'ny sokajy ny vokatry ny fanahy voatahiry ao anatiny, atonga an'Andriamanitra hiaro azy. Zareo masina akaikinao mafy ny ady hoe tsy mora ny hatrehana, fa zao ny zavatra azoko antoka, Jesosiko tsy mandao ahy, Jesosiko miaraka amiko, mampandresy ahy. Mety mafy ny hita masonao hoe, fa miaraka amin'ny Jesosy hoe tsy makay zany eo. Raha ianao zay olo zay dia tiako ianao ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra nitranga hitako ato anaty baiboly, natoro tsara ho Paoly ny alina. Dia maraina izy niaraka amin'ny Barnabasy nakao amin'ny tanàna hafa indray. Era-pitsy tonga dia mitohy ilay izy, tetony nahitako hoe tsy mahazo reraka, tsy mahazo vizana, tsy maintsy mandeha foana, fa na mety efa kopakopaka azy ny fahitanandry Paoly, mbola mandeha any amin'ny tanàna hafa indray izy, nefa voatery nahita loza tao amin'ny tanàna anankiray. Fa za sûr fa tsy sany torabato azy tsony ilay tanàna manaraka, satria ny elo laza n'ilay vato natoraka teo. Dia ozy izy nefa Paoly koa maty matetika. Jereo misy olona manantena fiainana sy confort ao anaty filazantsara, zay ny anom-pony an'Andriamanitra. Fa misy olona mahafona ny fiainany azy ho an'Andriamanitra amin'ny fitoriana ny filazantsara. Fa za teteny aminao, ny olona tena mahita tsy setrasetra ny fiseho-panotronana dia tsy miankina amin'ny fanoloran-tena manantena ny zavatra rehetra ao anaty fanompony an'Andriamanitra, fa ny toe-po mahafoy ny zavatra rehetra eo am-panompona, nefa araha ny zavatra rehetra na dia mitsoaka azy aza. Amen. Teneniny eo akaiky no fonao no erany hoe avereny ny fonao no erany. Ny atonganao hoe teneny ny atonganao ho mpanompo, mijoro, manaiky, ho faty martiora, filazantsara, dia ny fahalalanao hoe
ny asarobe dia ny fisian'Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay. Misy fotoan'Andriamanitra miaro sy manaisotro anao amin'ny loso sy ny fanoherana, fa misy fotoana izy avelany ianao hiatrika. Amin'ny voalohany matona feniny ianao dia teaneo anao izy fa mpiaro anao, mpitahiry anao, ohatra ny teneniny tamin'ny Abrahama ao amin'ny Genesis 2:7. Genesis 2:7 inaka ny tenenin'Andriamanitra tao. Ny andiny voalohany azafady, Genesis 2:7. Rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny teny Jehova tamin'ny fahitana anao hoe aza matahotra ry Abrahama, izao no binganao sy valim-pity lehibe indrindra ho anao, izany fiarovana ho anao. Fa amin'ny faharoa kosa dia miseho izy ho lay mikarakara sy mpanangana ary mpamerina amin'ny laoniny. Misy fotoana zany avelany hitranga ny zavatra rehetra, avelany hitranga ilay aretina mba hitanao fa mpanasitrana izy, avelany hitranga ilay korotana mba hanehony aminao fa mpandamina endry izy, asehony aminao ny zavatra rehetra. Misy fotoana tiako ho fantatrao fa na ny ankonanao io aza misy zavatra tsy afantaranao azy, na ny nateraka ao an-trano azy, na ny tenanao raha misy fotoana tsy fantatrao. Fa amin'ny fotoana namboarin'Andriamanitra anao dia fantatra hoe hive za mbola misy an'izao e. Za zao tsy nahita mihitsy ny hoe mora tezitra. Fa za rehetrrehetra hoe za tika tsy tezitra tsony mihitsy ninona dia mijoro vavolombelona. Raha za mifahatezeran'izany dia tsy miantra amintsika tsony. Fa hozy izy ny devoly rehefa ny olona hafa manao an'ilay tsy mahakasika anao. Rehefa totsika hoe avakavandavitra mbola vitanao mitolery azy. Fa rehefa le tena kaiky mifosy le tena tianao amin'izay manondrana, henonao ihany hoe misy zavatra miakatrafo zany eny anatinao, hainao mbola tsy délivrer tsara. Azonareo ny zavatra tiako tenenina. Misy zavatra indray tsy fantatsika eny anatintsika ihany fa tian'Andriamanitra hositranina le izy. Dia Andriamanitra nefa tsy afaka terentsika hoe mankavo amin'izao moa za e. Fa izy Andriamanitra hoe non, misy dingana tiako hanamboarana sy hanefenanao apety ny fiarahanao amiko. Noho izany ty zavatra anankiray ity tsy afaka mihitsy raha tsy mandalo an'ity ianao. Allô? Zany ny zavatra tsaronao hoe tena tian'Andriamanitra hitondrananao eo amin'ny fiainana. Misy fotoana misy zavatra tsy vitanao ao anatin'izay mety hoe fahendrenao sy fomba fitaizanao ao an-trano. Eritreretanao hoe tiany andaminako ny ankonako zao zavatra mety tiako ataonao daholo reo kajy rehetra mapety hoe zao tonga dia mivoaka. Tsisy ole eritrerit-dratsy ny ankonana zany hoe tsy hamoaka ny zanaka ho diamant zany ianao. Ny tena omponao tsara daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fotsy Andriamanitra zao aprimo aloha le fitaizanao ohatra zao, fa za hiditra tsehitra hitaiza azy fa ty zavatra anankiray ty tsy fantatrao mihitsy fa zany anamboatra azy ao anatiny eo. Noho izany aloha mazanaka ao anazy analo io. Tenao amin'izany mararirary rio anao ny adiko tompo mafiloatra dozy Andriamanitra hoe mangina aiza anazy indray hono zao dia ho tsapanao androany le izy mety hitanondrika ianao, androany le izy mety hitomany ianao fanahoana fa misinona ary to ela be loatra ny anjara voatendriny le zaza ary toatra manana ianao zany te hitoetra kely mihitsy eo amin'ny toeran'Andriamanitra nefa ianao manana an'Andriamanitra. Toy Andriamanitra tsy anjaranao io, zany efa manomboka miditra tsehatra amin'izay mikarakara an'io. Ary anatin'ilay fotoana ikarakarako azy mipetraha ianao etsy amin'ny seza etsy amin'ny sisiny ry dia zaho ny anamboarako azy. Dia tsy misy ataonao amin'ilay tsy takatry ny sainao mitrangy ireny manombo manome voninahitra azy fotsiny. Saotra Jesosy amin'ny zavatra rehetra fa efa miasa ianao, tsy mampaninona tsy takatry ny saiko aza ny zavatra lalovako fa ny zavatra azoko antoko efa miditra tsehatra ianao. Ny fahendrena mampionona fo manome voninahitran'Andriamanitra mandoalika amin'ny fisaorana fa misaora amin'ny zavatra rehetra fa zay ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka ny fahatsarana rehetra. Amen. Misy ady avelan'Andriamanitra hitranga mihitsiny mba hitanao fa izy le tena izy eo amin'ny fiainanao. Misy fotoana velany aratra ianao mba hanasitranany ianao avy eo. Misy fotoana velany ohatrany hoe tarapoka ianao hananganany ianao. Andiny faharoapolo maro ny pôly maty fa ny problème rehefa avy ny tram-bato izy voatoraka dia tsy mba misy manodidina azy. Fa keo kely pastor
asan'ny apôstôly toko 2:12 avy ireo fa mahafinaritra io faraparany misy vety io fa nikokana mpangony miafatra androany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa noho ny nanodidina azy ny mpianatra dia nitsangana izy ka lasa niakatra tao an-tanàna ary noho ny ampitso dia niala tao izy Barnabasy ka nakany Derbe. hitanareo mbola tsy natsiary tena izy misy nanodidina azy ny mpianatra vao nanodidina ny mpianatra vao nitsangana izy indraindray ny fananganana ny rahalahy sy ny piraita-po ilana olona manodidina anao. Amen sa tsy amen? Azonareo ve zany? Ilana manodidina mifampitatana voatsangan'Andriamanitra ianao. Za no tsy afaka mizesta hoe za paster Rodolphe dia ampiasain'Andriamanitra manokana na manana fahasoavana ohatran'izao na irinanao. Raha tsy misy ianareo mivavaka ho anahy manodidina tsy ohatr'izao andro any tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Tsy ohatr'izao andro any satria tian'Andriamanitra ny fifampiakinam-po eo ampiraitam-po ao anaty fanompona. Ary zany no antony idolirin'Andriamanitra antsika amin'ny teniny isan'andro, doliriny mba ho afaka tsika ao anatin'ireo karazana toepana sy toe-po tsy araka ny sitrapony tsy mampahazo aina ny fiasan'ny fanamasina ao anatsika. Maro ny pôly maty, lasa maty rehefa nitoram-bato satria rehefa voatoraka izy dia tsy nisy nanodidina azy, tsy nisy nanodidina azy. Mampiavaka ny Stefanina amin'ny Pôly dia zao, tamin'ny Stefanina nitoram-bato tsisy mpianatra nanodidina azy, fa tamin'ny Pôly nitoram-bato nisy mpianatra nanodidina azy. Ohatran'ny Jakoba sy Petera. Tamin'ny Jakoba nitapahan-doha tsisy mpianatra nitondram-bavaka, fa Petera vao nanomboka hoe ho tapahan-doha fanondrona nisy mpianatra amin'ny fony nanao veillée de prière mivavaka ho azy. Le manodidina tiako tenenina tsy manodidina aneso na andatsanao fa manodidina andohalika sy hevitranao. Mahita mpianatra manodidina be dia be ao anatina groupe de cellule de prière manomboka androany iary fampitantana aminao ao anatin'izay ato manomboka izao asivy vondrom-bavaka ao an-tranonao, manasa olona hiara hivavaka aminao isan-karivo na indram-pandesa-kerinandro azy. Fa ny trano tsy misy fotoam-bavaka, trano tsy misy fiainana. Tsy vita eto fotsiny dia mody tsika fa mijereva mpiara-mivavaka mifanakaikikaiky eny oentiny entoanareo eto hiara hivavaka amintsika dadatoa fianakaviana zandry zoky. Amen. Zay no nampiavaka ny Stefanina sy Pôly. Ny hafanan'ny mpirahalahy dia manome hery ho an'izay lavo ampijoro azy. Ndao tsika tsy fampitora-bato zany hoe ianona ohatr'izao dia ino no ankalazainy ery amin'ny anina ery na tenenan-dratsy ery amin'ny sisiny ery. Tsisy olombelona tanteraka eto ambonin'ny tany, samy manana nitro keliny daholo ny rehetra, fa mifony fakaty no paradisy. Amen. Lasa ohatry ny paradisy ty tany ty. Raha tena velona fiainantsika ny fitiavana, ndao hifampitondra mambavaka, ndao hifampatsiary mandrakariva hoe ny fandresenao dia fandreseko ary ny fahatongavanao ny fiainanao dia tsy hoe atonganao pôly maty aorin'ny fitoran'ny hafa vato anao, fa le anangana anao avy amin'ilay toe-po-pitiavana amin'ny mampianatra. Tena voky ny fahatsaran'Andriamanitra anao, atonga ny hafa hiova sy atsangana amin'ny fisianao. Amin'izay fotoan'izay mendrika anao ilay couronne, mendrika anao ilay couronne. Tsangana amin'ny toerana misy antsika dia ndao tsy hisy ohatran'Andriamanitra mifotsika manontolo. Tiaka sitraka anao izay Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra amin'izao fotoan'izao fa tsapanay sy irenay aritanay fa miaraka aminay eto ianao. Vangino tsiray avy ao anatin'ity fivoriana ity, ataovy manam-pahatsapana izay fa ny tena fiainanao anaty communion dia ny fahalalana fa miasa famonjena vitanao dia sady hamonjy anay ho afaka amin'ny fahotana, ananay fiainana mandrakizay, nampitoetra ny fananao ao anatinay anananay ro vokatry ny fanahy iainanay ny fiainanay andavanandro, ampijoro anay ao amin'ny sitraponao, handrindrindrindra anananay fahatsapana fa tsy rery izay na miatika ady eto ambonin'ny tany, na miatika olana faran'izay mamaivay, na miatika an'izay karazana fanoherina rehetra misy eto ambonin'ny tany. Iray fo izay, ifanangana izay, ampitiavan'Andriamanitra
satria tsapanay fizany ny zavatra tena sarobidy indrindra eo amin'ny fiainam-panomponay. Jesosy io amin'ity takariva ity aoka ny tsiray avy atsapa fa voata ao anatin'izao fotoana izao. Vavahinao dia sokafo ny vavanao, angatao Andriamanitra, misaotra ny miteny fiaina izay nomenao ahy. Fa kaina dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana aza dia tsy natao atahotra ny lozo zany fiainao no eo amin'ny fiainako. Ny sorakazonao sy ny tenao ireo no mampatanjaka Andriamanitra, satria fantatro fa inona ny tokony hampanahy raha tena marina fa velona mandrakizay miaraka amiko. Mety mifanohitra amin'ny zavatra eritreretiny saiko ny zavatra mitranga fa tsy midika mihitsy zany hoe nafoy Andriamanitra. Fa izy moa nanapo hoe Paoly apôstôly izay mpanompo lehibe nanoratra ny epistily roa pahatelo ny testamenta vaovao dia izy nanoratra azy. Nefa niatrika zavatra ohatr'izany. Nisy fotoana fenonao azy ny loza, misy fotoana tena mifanatrika tamin'ny loza izy. Fa nanentefa teo amin'ny fiainany aza izay nahafatiny Stefana dia nasehonao fa mbola narovana izy na mbola misy ilana azy. Tompo, izay tsiray avy ataovy mbola misy ilana ho anay. Raha mbola misy ilana ho anay dia hijory foana izay ho anao, satria tompony ainay ianao. Manao mifankasitrana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'ny Tompo a. Dia tsika ny filazana sy ny fanatitra dia aorianan'izay dia hiverina hivavaka isika. Alleluia. Ndao tsika tehaka mafy aloha voninahitry ny Tompo a. Indray zany tehaka. Ho an'i Jesosy anie ilay tehaka. Alleluia. Tsy hoe rehefa niova toerana dia somary mangingina. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe saina tsy miovaova ozy izy ny arovana, fa ny toerana miovaova tsy mampaninina, fa Jesosy tsy inona eo foana. Amen. Amen. Nanatanteraka ny fanatritsika ny fahavolon-karena sakrifisy a. Dia ataovy izay tena hitanao hoe mendrika an'Andriamanitra. Tsy ny arakaraka ny habetsany na ny endriny na ny lokony a, fa arakaraka ny fonao izay atolotra ao an'Andriamanitra. Fotoana anankiray hanaborofontsika an'Andriamanitra fa tiatsika izy ankoatran'izay zavatra rehetra ataontsika. Dia aoka hanatanteraka an'izany tsika zao. Fotoanantsika raha ampitso eto ihany manomboka amin'ny fitora maraina dia ny amin'ny ty volany ity ny tena marimarina kokoa eto foantsika dia araka ny fandaminana zany a fa ny amin'ny sekoly fotsiny tsika no eny amin'ny super U Analakely. Ho an'izay zao vao tonga eto moa zany miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy a tain'Andriamanitra. Dia fotoanantsika rehefa latsinainy talata larobia dia eny amin'ny super U Analakely deuxième étage sekoly maimaim-poana izay ianarantsika latsinainy manokana sekoly mpanasitranana, talata sekoly mpamana olana, ary ny alarobia sekoly ny tokantrano sy fanambiana toetra. Matoa tanterahan'ireo sekoly manomboka amin'ny fitoraka hatramin'ny valora sasan'ireo ho anao le izy. Amen. Ho antsika le izy. Tadidio fa nisy vavaka nataontsika tsika tsirairay avy ny antanina hoe eto ambavaka izay tsy mandeha croisade. Dia tadidio teneny misy ny eo akaikinao hoe le vavaka nataonao iny hoe a dia nisy fanavovonsy tany Antsirabe. Azontsika ve le izy? Dia zao a raha ny tokony ho izy fa mbola confirmeny hoe amin'ny faran'ny volana tsika any Mahajanga indray dia voalohany indrindra aloha mivavaka ny tokony atao, satria ny fidiranao an-tsehatra mivavaka ho an'ny hafa dia izy fiatraikany eo amin'ny fiainany. Tsotra mahafinaritra fe zany hoe ay nisy nanolo tena be da be tany satria anao nivavaka. Dia izay ny fotoanantsika amin'ny Zoma mo eto ihany zany mazava ho azy. Dia ny sabotsy eto ihany andao tsika hitsangana misaotra ny Tompo dia hainjiro aty anoloana ny tananao. Mety tsy hitanao ilay fanatitra fa ianao any aloha any tsy ohatran'ny tany Analakely fa injiro fa tonga dia fantatra fotsiny eo ambany eo ilay fanatitra. Dia hainjiro aty dia ataontsika hivavaka. Raha io ny anaran'i Jesosy misaotra Tompo. Lehibe loatra ny fitiavanao anay ary tsy avelanao mihitsy izay tsy halala inoninona ny amin'ny fiainanay miaraka aminao fa dia ampahafantarinao fa ninninona aty izay mety hatrehana dia mety daholo.
isaoranay ianao ny amin'ny zavatra rehetra, isaoranay ianao ny amin'ny teniny amin'izay zavatra rehetra ampahafantarinao anay. Dia androany manokana misaotra ihany koa ny amin'ny fahafahanay manolotra fanatitra fa folo-karena sakrifisy raisoanitra kasitrany zany tompo voninahitra ny anaranao, mankasitraka Jesosy a. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ataontsika hiteka mafy a, voninahitra Andriamanitra rery ihany. Halleloia. Firy ny faly ianao fa voatata ao amin'ny teny izy. Tena tsangana ny taninao, tena faly ianao. Aza entina teneny Jesosy, misaotra Jesosy fa ho fiainako indray ny teninao. Hitoetro mahatoko mandrakariva amin'izany teny izany. Misaotra ny amin'ny fanambarana, misaotra ny amin'ny fananganana, misaotra ny amin'ny fampatsehivana. Fa nininona mafy ny adetrena. Ka tsy lavitra ianao feo akaiko kanefa navoatra amin'izay. Raha vao mafy ny ataka dia iny efa tsy ampy fiainam-bavaka. Iny manomboka malaindaina ny anompo, manomboka tsy teo eny amin'ny fanatrehany izany satria aiza ary ianao. Fa amin'izao Andriamanitra ho ampitomboko ny fotoam-bavaka, vao mahay azotsy any voninahitra anao satria matory ny zavatra ireny no mitranga, reny ny faneom-pamantarana fa eo akaikiko ianao, miaraka amiko ianao, miara-dalana amiko ianao. Saotra dadako izay tsy manary azany mandrakizay fa ianao momba mandrakariva. Saotra ihany koa ny amin'ny fifankatiavana masy ny mpirahalahy amin'ny fifampitondrana mambavaka. Fa kainy navoan'ny Saoly, navoan'ny Stefanina, tsisy rahalahy nanodidina nanangana azy. Fa rehefa nisy torabato tany amin'ny Saoly kosa, nanodidina azy ny mpianatra dia nitsangana izy. Saotra Jesosy fa ilaina ny fisian'ny mpianatra manodidina, mampahery sy manangana ao anatin'ny vavaka, ao anaty fiombonam-po, ao anaty firaisan-tsaina, mba hampandresy ny fanjakanao. Vavahinao amin'Andriamanitra Jesosy ho tena milanao ny fiainako, milanao momba manontolo. Aza velo varim-bariana iadiko rery amin'ny zavatra sarotra trehako amin'ny fiainana. Mampianara isan'andro, anakaiky anao hatrany. Tsy amin'ny onoono Andriamanitra, tsy amin'ny zavatra mety mahafinaritra hita maso, fa amin'ilay fiombonana mihitsy mametraka ny landrany mandrakizay. Fa nininona hitako eto an-tany, nininona tsy hitako eto an-tany, tsy mampiova ny Mandriamanitra anao zany. Fa rehefa tsara ny fifandraisako aminao, rehefa mety ny zavatra rehetra satria mety ianao, dia anomboka hiasa mahery amin'ny fiainako ianao satria fantatro Andriamanitra, fantatro fa tsy afoina andao mandrakizay ny Andriamanitra. Mety ny zavatra rehetra, zay le mety ao anatina confession Andriamanitra, satria fantatro fa tsy hitany masoko, tsy jeren'ny sofiko, tsy zavatra trehako, fa ianao eo amin'ny fiainako ny zava-dehibe. Halleluia. Misaora azy, voafainy Andriamanitra tanao dia misaora azy, mambo misaotra azy, misaotra Jesosy. Saotra ny amin'ny fotoana androany, saotra koa ny amin'ny fotoana rapitso, saotra ny amin'ny fotoana rapitso eto. Hiasa mahery eto indray ianao, hiaraka aminay mandrakariva ianao, ampahery, ampatanjaka, ampijoro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo, ampamilapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka mindra fo aminareo, ananatra ny tavany aminareo Jehovah ka menareo fiadanana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Enoia rapitso amin'ny fotoana spesial ho amin'ny fandraisana. Amen. Atovy azo antoka reny namantsika mbola tsy mahafantatra hoe aty reny tsika mba ho tonga aty ry zareo, satria etsika zany mandritry ny ray volana. Izy aloha tena resy lahatra fa tena tokony amin'izay hanomboka amin'izay centre ranga, tena tokony lasa amin'izay. Amen. Dia andaontsika tena nao am-poan'izany asa zany tsy antery ataontsika am-po. Zay mahatonga moa miteny foana hoe tsy antery satria tsy miankina amin'ny fihazakazana anao centre le izy, fa miankina amin'ny toe-ponao tafiombona amin'Andriamanitra. Fa raha vao mety ny toe-ponao tia an'Andriamanitra ianao, tsy zavatra tsy afonao amin'ny fanjakana zany, satria naniainao azy eo am-pelantanany sy mombanao manontolo. Marina zany sa tsy marina? Dia andao tena androtsika amin'ny fitiavana araka ny fahafahantsika ao am-pontsika ho an'ny fanjakany ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Zareo ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Veloma tompoko. Ny pasteur